Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fanekempon'ny voavonjy. Ny fanekempon'ny voavonjy. Zany indray ry havana malala no asongadiny nofinainantsika anio, filazantsara araka ny Jaona toko 4, ny 7:30 hatramin'ny 5:70. Ny fanekempon'ny voavonjy. Rehefa avy nifandresy lahatra tamin'ny Jesoa, ilay vehivavy Samaritana iray teo Ampatsakana tany Sikara, dia resy lahatra fa i Jesoa tokoa nga no Mesia. Izy ilay efa nilaza ny nataony rehetra momba anazy sy ny lasany rehetra. Rehefa avy niaiky ilay vehivavy Samaritana fa i Jesoa no Mesia, nanao fanekemponoana izy, dia indro nampita hafatra tamin'ny ray tanàna tamin'ny Samaritana rehetra, ka nitaona ny Samaritana tany an-tanàna mba handeha hijery sy hiaino any Jesoa. Dia indro olona maro tao an-tanàna no nino an Jesoa noho ny amin'ny tatitra izay nataon'ilay vehivavy Samaritana, ka indreo manao fanekemponoana koa manao hoe: tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Resy lahatra noho ny amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ilay vehivavy ny mponina tao an-tanàna, ka maro no nino. Tsy nijanona teo amin'ilay vehivavy Samaritana ihany ny fijoroana vavolombelona, fa ireo nino ka nahita, ka nino rehetra koa dia nitohy tamin'ny fanekemponoana avokoa. Ary hitantsika tsara ny toy an'ito tantara ito rehefa avy eo, fa mbola lasa nakany Galilea indray Jesoa, ary maro no nanaraka azy sy niaino azy tamin'izany. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino ry havako ny fanaovana fanekemponoana tahaka izany. Efa hatramin'ny andron'ny Deutéronomista, tamin'ny andron'ny fahajiosy fahizay, no niainana sy nivelomana tamin'ny fivavahana ny fanekemponoana, ka nitenenana fa Jehovah Andriamanitra ihany no hotomponao. Tamin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina dia fepetra-tokana notakiana tamin'izay hanao kristianina, amin'izay hiditra ho kristianina, resy lahatra na miova fo kristianina, ny fanekemponoana manao hoe mino an Jesoa tompo sy mpamonjy. Ireo izay natao batisa tamin'izany fotoana izany, tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, dia nasaina nanao fanekemponoana manao hoe izao mino an Jesoa tompoko sy mpamonjy ahy. Hitantsika ny fiantefan'izany taty aoriana, fa amin'ny androntsika ankehitriny dia ny katekomenina izay raisina ho mpandray fanasan'ny tompo no manao fanekena manao hoe izao dia manaiky marina sy mino fa Jesoa no tompoko sy mpamonjy ahy. Mazava zany, fa zany fanambaram-pinoana izany dia fanambaram-pinoana ataon'ny olona voavonjy, ny olona efa nandray famonjena, dia sahy manambara ary tsy miambahamba manambara ny finoany sy ny faharesen-dahatrany momba any Jesoa Kristy ilay tompo ekena ho Andriamanitra. Ary amin'ny fiainan'ny fiangonana, ao anatin'ny litorjian'ny fiangonana mihitsy mandraka ankehitriny, dia ny hoe ao aorianan'izay handraisana ny
teny famelan-keloka no anatanterahany fiangonana ny fanekempinoana. Midika zany fa ny olona voavela heloka, ny olom-bovonjy no manao ny fanekempinoana. Tena fiainan'ny olona voavonjy mihitsy arak'izany io fanekempinoana io. Zany no hitantsika amin'ireo olona maro izay milaza finoana rehefa niaona tamin'i Jesoa, rehefa nino sy voavonjin'i Jesoa ny apôstôly Paoly dia miteny izy manao hoe fantatro izay inoko. Rehefa niaona sy resy lahatry Jesoa ireo voavonjy maro be, ireo sokajin'olona samihafa dia manatanteraka famonjena tahaka nataon'ry Petera, tahaka nataon'ry Andre, tahaka nataon'ry Natanaela sy ry Tomasy, Tompoko sy Andriamanitro sy ny hafa rehetra. Zao ary ry havako no fampiarana ho amin'izany. Aoka tsy ho ataontsika tsy anjery fotsiny isan-kalahady na isaky ny fanompoam-pivavahana ny fanekempinoana kristianina, fa aoka mba tena haneho marimarina tokoa ny maha-olombonjena, ny maha-olombovonjy atsika. Aoka tsy hihafahafa sy hingonongonona sy himonomonona ny kristianina eo am-pamakiana na eo am-panaovana ny fanekempinoana, fa mariky ny maha-olombovonjy atsika izany. Ataovy tsara, ataovy mafy, ataovy mazava ny fanekempinoantsika rehefa manatanteraka izany miaraka amin'ny fiangonana isaky ny alahady. Aoka tsy ho afeninao ny maha-olombovonjy anao. Zarao, ampitao, torio, omeo amin'ny olona rehetra ny finoana izay efa namonjena anao. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Jesoa malalo misaotra sy midera anao zahay noho ny amin'ny famonjena izay efa nomenao sy nizaranao. Porofon'izany ireo olona marobe efa nandray izany, tahaka ireto Samaritana sy ireo mponina tany Galily fahizay. Mitohy aty aminay zany ka nidera sy nilaza ny voninahitr'Andriamanitro no atolotray anao. Vavaka izahay amin'ity andro anio ity ho an'ireo mpiasam-panjakana rehetra, ireo rehetra izay mampiodina ny raharaham-panjakana amin'ny andraikitra tsiraray avy any amin'ny ratsamangaika fampandehanan-raharaham-pirenena samihafa any. Tompo, ianao no anome azy ireny ny fahaiza-manao, ny fitiavana ary indrindra ny fahavitriana anatanterahany ny asany. Jerenao manokana Tompo ny momba azy ireny mba tsy ahatsiaro miferinaina amin'ny fanatanterahana ny asany izy, fa toy ny manompo anao ihany. Dia irianay indrindra ny fahombiazan'izany hampandroso ny tany sy ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Dia amin'ny anaran'i Jesoa ary anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.